hetsika goavana telo samy hafa no entiny postra eto Mahajanga ankalazana ny andro eran-tany ho an'ny poste ny fanomezany raha maimaim-pony ataon'ny mpiasa miisa 30 avy eto an-toerana ny fizarana loka ho an'ireo nivoaka ho mpandresy nandritry ny fifaninanana jeu en ligne ary ny hetsika fanadiovana tsy tanteraka ny fanomezan-dra izay saika atao noho ny antony manokana ka voaterina emotra amin'ny andro hafa ny fanadiovana kosa indray dia atao ny tapany tolakandro ny alatsinainy 7 ny volana oktobra ny fizarana loka ho an'ireo nandray anjara amin'ny fifaninanana jeu en ligne no natao teto tamin'ity taona ity dia tsy niova firy mandritry ny araky ny fahafantatsika hatramin'izay fa ny fanakekezana hatrany ny mpanjifa zay zany no imasoan'ny poste ao anatin'ny fanomezana tolotra mahafapo makasika ny vokatra ara-postal zany na ny hoe service postal sy ny tolotra araky ny fandefasam-bola zany na le hoe service financier postal service financier postaux zay zany no mampiavaka ny amin'ity taona ity fanakakezana bebe kokoa hatrany ny mpanjifa zay ny teny filamatra oentin'ny postre malagasy. Isaky ny daty ny 7 ny volana oktobra ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny postre ka tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny postre malagasy eto Madagasikara fa indrindra ny eto Mahajanga.